Inona moa zany tompoko? Ny rahan'i Jesosy Kristy andeha hanavitra anao amin'izany. Za zao rasy toatra zao aho zao rasy ta. Maninona moa no mitory ny tenin'Andriamanitra sisa ny tsy hoe sisa. Fa ny sisa ihany satria aninona ankoatran'izay aho moa raha ao izao paoziko izao. Bonne présentation hozy izy nareo zay. Ankoatran'le fomba le fomba ny rasta tsisy izay naharantsy azy moa dia iza ny olona andeha hampiasa olona ohatran'izany. Dia ny rahan'i Jesosy Kristy hoe hanavitra ny olona, manimba fiainan'olona ohatr'izany noho ny resaka fombafomba sy resaka volo sy resaka paozy, tsy hanomezana karama olona, tsy hanavaka vahana olona, tsy hanomezana asa olona. Firy ianareo malagasy misy kristianina ireo no hanome asa anahy ohatr'izao, olona ohatranahy zao. Hanaja olona ohatranahy zao. Nefa ianareo milaza fa hoe ny rahan'i Jesosy Kristy ny hanavitra anareo. Tsisy Jesosy Kristy hanavitra olona manavakavaka olona amin'ny resaka volo sy amin'ny resaka fomba zany, sy resaka zavatra ho an'ny kibo sy ho an'ny vavy. Ny asa ataoko ny hitsarana raha tena olo-marina ianao, fa aza ny rasy tahako na ny zavatra hoaniko. Fa mino aho fa ny 30 millions de tsy haiko, ny 15 millions de tsy haiko, ny 7 millions de patron eto amin'ity Madagasikara ity tsisy anaiky an'izany, nefa kristianina nareo hozy izy nareo. Ho any an-danitra nareo hozy izy nareo. Hoy aho hoe Kristy ve nanavakavaka anahy raha zany ohatran'izao hozy izy nareo. Nanavakavaka ny zavatra nohaniko ary mbola zava-boary sy voajanahary. Moa avatsy Kristy no miteny sy ny evanjely no miteny hoe tsy izay zavatra miditra ny vava mandoto fa izay zavatra avoaky ny vava. Filozofia enjana be zany, fa tsy haiko hoe misy manaja an'izany ve eto amin'ity Madagasikara tanindrazanareo maminareo tsy maintsy handroso sy tsy mety sambatra ity. Dia démontenay le izy satria izay le izy. Lazao any finoanao dia lazako anao, ny toe-tsainao dia lazako anao, ny fivavahanao dia lazako anao, ny valeranao. Zay fotsiny le izy, tsisy ankoatran'izay. Identité anao ny fivavahanao, ka raha fivavahanao ohatr'izany ary ny fivavahanao dia inona raha zany ny zavatra azo atao aminao raha tsy ny afo be. Zany dia midika fa na mivady aman-janaka ao raha zany tsy tianao fa ny tenanao no tena tianao voalohany no mivady aman-janaka ao. Ny hanaovanao mivady aman-janaka ao ny fitiavanao ny tenanao fa tsy ny fitiavanao hanao zavatra sy créer zavatra velively. Ohatra fotsiny, diso daholo zany ny fiainanao ray manontolo. Ary n'inona vady aman-janaka ao io, n'inona renanao io, n'inona diplômanao io. Fanontaniako aminao dia tsotra fotsiny. Afa-po ve ianao? Raha afa-po ianao dia fa arahaba soa, arahaba tsara. Afa-po ohatran'ireo olona rehetrarehetra nandalo teto amin'ity tany ity, niady tamin-Janahary. Tonga amin'ny maraina tsy miera amin-Janahary, tonga ny hariva tsy manao veloma amin-Janahary. Anambady tsy miera amin-Janahary, hiteraka tsy miera amin-Janahary. Tsy mila ny Janahary fa manana ny sandry, manana ny saina, dia afa-po. Mahatoa mahalaza aminay hoe bandy matanjaka be io ve lahy dia hangataka. Rehefa tsy hanome lahy dia aza manome, fa aza be vavy lahy. Satria lahy tsy mangataka, tsinona tsy mangataka amin'ny Janahary lahy nahita an'io vary revilia lahy io. Satria lahy kiody fety sy mahakay lahy tsinona. Mahita foana lahy na tsy miasa ary. Dia mahay vavy lahy aminay mahantra. Lahy matanjaka be io ve dia hangataka alitỳ.
Satria laha afa-po dia ohatran'izay le izy. Dia namoriporina ny ràn'i Jesosy Kristy sy ny nofon'i Jesosy Kristy sy ny sofin'i Jesosy Kristy sy ny oron'i Jesosy Kristy sy ny volombavan'i Jesosy Kristy ala, ary ny volombavan'i Mahomea hanavotra ny lahy amizay avy eo. Satria lahy fihetsika, fihetsehany lahy zao tontolo zao dia nde mbola fihetsehany lahy koa ny zanaharan'ny lanitra sy ny tany, dia zay mipeziko an'ny lahy. Avotra ny lahy eo anatrehany zanaharan'ny lanitra sy ny tany ve ny harem-be an'ny lahy sy ny vady aman-janaka be an'ny lahy, zay reharehan'ny lahy raha malagasy. Sy faninanan'ny lahy nefa lahy te milaza ny lahy fa te ho sambatra, te handroso. Tsy efa sambatra ve lahy? Tsy efa sambatra ve lahy ny zanaky lahy mianatra ao amin'ny collège na ao amin'ny Marimay na ao amin'ny Gallo Junior na ao amin'ny Gallo na ao amin'ny Collège de France tsy efa sambatra ve lahy zany le tipainina raha malagasy? Mbola fahasambarana inona no tadiavin'ny lahy ankoatran'izay lesy? Tsy efa mi-speak French, tsy efa manao fikanapelaka kely daholo ny zanaky lahy, mivaro tena kely daholo ny zanaka vavikely lahy manjakily Molière. Tsy efa sambatra ve lahy raha malagasy? Fahasambarana inona no tadiavin'ny lahy? Ny 4x4, ny vola be, ny villa be. Dia mbola mieritreritra lahy mbola teo any an-danitra ihany nefa lahy en plus n'izay. Zao le izy. Vonjeo izahay rasta, apio izahay rasta. Fa tsy vitan'ny laza. Ka tadidio nefa ny fitsarana voalohany any an-danitra dia tsy hoe namono olona ve ianao, nangalatra ve ianao. Ny fitsarana voalohany any an-danitra tompoko, ahatonga anao any fa tsy ny ràn'i Jesosy Kristy dia ny fanontaniana hoe inona no fivavahanao tetỳ ambonin'ny tany. Zay ny fanontaniana voalohany apetraka aminao vao maty ianao, apetraky ny anjely aminao zay fanontaniana zay. Inona ny fivavahanao teto ambonin'ny tany? Dia anjaranao amin'izay ny mamaly. Zay ny hahatonga anao any am-paradisy. Iza ny Andriamanitra ny tomponao teto ambonin'ny tany? Ohatry ny ahoana ny Andriamanitrao? Farito ny Andriamanitrao? Ry manam-pahaizana, ry bac plus 666, ry mpanan-karena, farito ary ny Andriamanitrao dia ho fantatro ianao hoe izy ianao, dia ho fantatro ny lanjanao hoe maivana ve ianao eo ambonin'ny fandanjana lehibe an'ny zanaharan'ny lanitra sy ny tany. Ka raha mbola hiteny ianao hoe Jesosy n'Andriamanitrao, hoe mivola ny Andriamanitrao, hoe mino an'Andriamanitra ianao fa sady mivavaka amin'ny Jesosy ianao no mivavaka amin'ny jiny ianao no mivavaka amin'ny... Hoe mino an'Andriamanitra ianao fa sady mampiasa skidy ianao no mampiasa moary ianao no mampiasa... Hoe mino an'Andriamanitra ianao fa mpangalatra ianao sady mpandainga ianao no... Jereo zao iza zao mpangalatra enjana indrindra faraparany teto. Le nitsoaka sy nifirongony rehetrarehetra ireny. Dia jereo ny fahankanosanao raha malagasy. Enjehanao ny olona mifoka sigara, voninkazo nataon'Andriamanitra ery an-tsaka, adrainao firy volana. Vonoinao anaovanao fitsaram-bahoaka. Ilay mba nangalatra vomanga kely, ilay mba nangalatra katsaka kely. Ianao nge mahery setra. Nefa ianao te ho any an-danitra te tadiavinao mbola hiaro olona ohatranao zany ny ràn'i Jesosy Kristy. Fay ministry ny finance niaraka amin'ny 3000 milliards, izy menakavy moa zany fa tsy izy irery.
kristianina daholo nge reny zany de satria reny kristianina, satria reny mino an Jesosy, de Jesosy efa mivonoana de tonga any an-dany, reny angeny tena mpangalatra sy mpamonoan'olona faratapony teto amin'ity Madagasikara ity reny zao. Fa nisy naresy an'ireny ve nareo na ny anankiray ary? De tsy haiko. Mbola lavitra be le fitsaboana, mbola kansera gravy be le zava-misy ka say lazao any filozofianao de lazaiko anao izy ianao de lazaiko anao ny valeur anao. Ny azo zao de tsotra be fantatrao tsara. Coranisme. Zay mivaliko amin'ny anjely sanatria ka atsony amizay. Hoe inona ny fivavahanao tety ambony tany de hoe aho coranisme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar.